tena izy raha ny tena izy le hoe aramaso amin'ny hôpitaly dia le olona marary le cas suspect na fitiliana aingana rehefa tonga any amin'ny hôpitaly izy dia avy eo raha ohatra ka confirmé dia mitohy le fitsaboana, raha ohatra izy tsy confirmé dia mazava ho azy fa avoaka le marary le marary zany fa satria tsy coronavirus no mahazo azy. Fa misy koa zany reo olona tsy marary nefa avy tany amin'ireo firenena ahina nisy an'ilay aretina le valana aretina paritaka be ka ahina so dia nahazo an'le tsirokaretina izy ka iova ho marary rehefa afaka 7-20 andro reny olona reny zany le atao hoe mise en quarantaine. Raha ny marina ny mise en quarantaine tsy tokony atao any amin'ny hôpitaly satria olona marary no any fa teo moa zany tsy nahita infrastructure d'accueil tsika dia voaterina rehefa tany anosialy izy fa ny tena marina dia tokony any amin'ny toerakafa zany nanaovana an'ireo atao hoe observation na fanaraha-maso ireo olona izay tsy marary fa atahorana sao dia efa nitondra an'le tsibokaretina dia rehefa tapitra le 7-20 andro anaovana observation dia avoaka soamantsara le olona. Zay zany zao no ezaka efa natao fanjakana hoe hitady an'le infrastructure andray an'le izy satria tsy tokony atahorana mihitsy no hoe tsy ahafahana mandray an'ireo olona reo any amin'ny toerana anankiray satria olona tsy marary izy ireo ary tsy voatery ho nitondra an'le tsibokaretina.